nanomboka omaly ny atrikasa entina andiniana sy ampiofananareo mpandrarahany fonja etsy amin'ny ENMG tsara lalàna fotoana izay entina indrindra ampatsiahivanareo mpandrarahany fonja ny andraikitra sy ny adidy miandry azy ireo. Atrikasa mandritra ny 2 andro no tanterahan'ireo mpandrarahany fonja izay netomboka omaly teny amin'ny fianaran'ny mpitsara na ny ENMG ny tsara lalàna. Raha ny fanazavana tale jeneraly ny fandrarahana fonja dia fotoana izay entina ampatsiahivana ny mpandrarahany fonja ny andraikitra sahan'izy ireo izany. Ny administration pénitentiaire tokoa moa arak'izay ny tena ataony dia manao tanteraka ny didy famonjana izay tonoan'ny fitsarana ary manaraka an'izay dia mamerina ny ireo olona voafonja any amin'ny fiarahamonina ary fahatelo zany dia ny mikarakara azy ireo mba analana zany ny zoma olombelon'izy ireo mandritra ny fitazomana izay ponja. Ka izay indrindra moa nahatonga anay nanao an'izao fotoam-piofanana formation en leadership zao satria ireo inspecteur ireo zany natao hoe cadre supérieur mikarika ity fandrarahana ny fonja ity ka mba hanatsarana ny fomba fiasa ny tena tanjona misy ity zany mba hanatevenana ny traikefa efa nananan'izy ireo ary koa mba ahafahan'izy ireo fanerasera ny fanakalo traikefa satria ao zany rehefa tranainy fa ao koa ireo atao hoe vaovao vao nivoaka teny am-pianarana zany dia mifanana miaraka tsy daholo sakay. Fa eo anatrehan'izany kosa nefa dia misy ny olana tsikaritra ka naantony nahatonga izao atrikasa izao. Ny olana mitranga moa zany dia eo matetika misy ny routine moa filaza azy zany lasa pratika teo foana no iasana dia izay zavatra izay zany miteraka fahatarana aty amin'ny foibe izay zavatra izay dia izay zany natapa-kevitra anay hoe aleo mifanina andray mandeha reto mpiasa reto ateverina andray mandeha ndraikefa izay fandratoviny tany am-pianarana. Andrasana amin'ity atrikasa ity ny fanatsarana trano ny fandrarahana fonja manerana Madagasikara.